Hoantsika manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity zoma fahatelo ny volana May 2024 ty miaraba tokolasy tokovavy miaraba ny eto atoerana sy any ampitan-dranomasina miaraba ihany koa ireo namana mpiara-manonja mampita amin'ny lafiny teknika izay ao ambadiky ny sary sy ny feo mampifandray antsika isan'andro tary amin'ny faliramanan'arivo ety amin'ny Foibe miaraka amineo Ijoso Tanjona ary ny teknisianina mpiana Draraza izay eto anivon'ny Foibe fampitana ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny MBS ary ny radio madame misy Andry Malala Renompo Sary Robena sy ireo mpiara-miasa aminy eny ambony eny faravohatra eny ao anatin'ny radio mada izany. Ny mahasovoan'ny MBS rehetra dia harabaitsika satria izy ireo no mandefa amin'ny alalan'ny famerenana ny fandarantsika ankoatr'ireo mandray mivatana izany fandarana izany. Na iza na iza misy atsika dia asaina hanaraka ity fandarana ity. Etona dia hanaovana ny fiarabana manokana ireo mpanao gazety satria ny androany moa zany fahatelo ny volana May dia fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety koa dia arabaina avokoa ireo namana mpanao gazety misehatra amin'izany asa izany na ireo misehatra teo amin'ny sehatra matianina mbola manao ny asa amin'izao fotoana izao na ireo nanatotosa izany asa izany ary nametraka izany ho zava-dehibe tamin'ny tontolo ny fanoratana ny feo ny sary sy ny manodidina ny asa fanaova gazety na ireo izay efa nisotro ronono dia arabaina avokoa ireny rehetrarehetra ireny ary dia ho velona mandrakarivany ny fahalalany asa fanaova gazety atanjaka mandrakarivany ny fahalalana sy ny zoan'ny olom-pirenena tsirairay izay mahazo ny vaovao izay vokarin'ny mpanao gazety ary dia ireo orinasa tserasera na io amin'ny alalan'ny haino amanjery na io amin'ny alalan'ny soratra sy ireo fampitaham-baovao izay ahafahan'ny olom-pirenena mandray izany dia ho velona mandrakariva ahafahana zany mizara sy mifampita ny vaovao satria ny mpanjifa dia mila maharaka sy mahazo ny vaovao tsy voatery hafaly na aniza na aminiza fa zay moa ny hoe anjara no mizara ny vaovao anatin'ny sehatra matianina dia mandray arak'izay azony atsakaina ao anatin'izany vaovao izay aroso izany ny olom-pirenena izany vaovao maro lafy vaovao izay heverina ihany koa zany fa tokony hitondra ny lafy mpanabeazana tokony hitaiza ny olom-pirenena tokony hametraka ny endrim-pahafantarana sy ny fahalalahana ratsain'ny tsirairay avy na eo amin'ny feo fieritreretra amin'ny amin'izay tokony hodiniany sy arahany zany rehetrarehetra zany ny tontolo ny asa fanaovan-gazety voarakitry ny etika sy ny deontolojia izay zaraina ho an'ny mpanao gazety sy ataon'ny mpanao gazety lasa isan'andro dia akasitra antsika zany ireo namana mpanao gazety satria dia ny fahatelon'ny volana May no andro maneran-tany ho an'izany fahalalany ny asa fanaova gazety izany dia miaraba ary namanisany mafitabe eo amin'ny tontolon'ny asa masina izany zay ary no ela fa rehefa zoma tahaka izao fatatsika ary efa zarina zatratsika nandritra ny 3 taona mahery fa ny député Bogosy Toditsoa Andriamampandry voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina izay solombavamboakan'i Madagasikara no tompon-toerana mivahiny ary manana anjara fanehoan-kevitra amin'ny fandaharantsika hiavaka izy amin'ity androany ity satria dia ny pray listra aminy izay ao anatin'ny listra boribory tany fahenina laharana fahenina izay mitondra ny akanjon'ny firaisakina no ho avy eto dia ramatoa Rabemelolo Antitra izy moa tsy mahalala an'izany raha mpitolon'ny vehivavy indrindra ho an'ny antokotiko Madagasikara vavitokana ao anatin'izany listra izany efa teto ry Ravolana Nasandratra izay ao anatin'ny listra boribory tany fahenina ary teto ihany koa tamin'ny fiantohan'ny herinandro teo Dokotera Miarisoa izay anisan'ny ao anatin'ny listra ihany koa miaraka amin'ny député Toditsoa Andriamampandry dia izy mianadahandray zany androany no hiaraka amintsika izany eny ary de tonga dia avy hatranytsika iraba ny député Toditsoa Andriamampandry fatatsika avy hatrany fa ny lafiny ara-tsosialy ny tatsoroka sy ireo ezaka fampandrosoana hoentin'ny député manokana amin'ny anarany no ambara voalohany ho an'ny fanombohan'ny fandarantsika
miaraba honorable Totoso. miaraba anao namana faniry miaraba ihany koa ny technicien rindrindrindra fa ny vahoaka malagasy rehetra zay manatrika atsika sy mihaino atsika am'izao fotoan'izao ary fantatra fa mihaino miara-manonja daholo ny olona rehetrarehetra miondana daholo na ny an-tsaha io na ny an-tanàna io na aiza ary ampahafantarina atsika hatrany fa mandeha mivantana amin'ny radio MBS ny télé MBS eo kokoa ny Facebook zany a de mandeha mivantana izao fandarana izao tahaka ny gamasana moa zany dia tsy hay a ny tsirary soatsika rehetrarehetra vahoaka malagasy rehetra na eto toerana io na any apity io ary misondraro ny sosiny tsara ho anareo rehetra ary tsongaina manokana amin'izay ireo zay manana ny tsitringerin-taona naterahana anio dia raha tsy diso aho dia androany no naterahany ramatoa lalao Ravalomanana ary mirary soa azy mba horeny amodely hatrany ary iengana izy mba ho feno fanamasina ary mba tena hoe horerian'ny voaka malagasy hatrany izy eo am'izay ezaka ataony eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary eo ihany koa ny mba ho lava velona izy amin'izany ary mirary ny sosiny tsara ho azy sy ny taranany itsika koa dia miaraba manokana anao zany ramatoa lalao Ravalomanana zay tena ambara faniry fa vehivavy mendrika ary fantatra tsara satria ny anana isa tamiko izy na nydritra ny volana maromaro tao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo tao amin'ny commune be Antananarivo tamin'izy gaben'ny tanàna dia ny tenako moa ny ben'ny tanàna lefitra tamin'izany ary fantatra fa tena olona tia asa zany ka tia vahoaka zany ary ny vehivavy ny azy ataony tena tsy ataony ahatsirambana mihitsy zany reo vahoaka madinika sy ny vehivavy ao anatin'izany koa dia mirary soanao tompoko dia mirary fety sabatra ho anao amin'ity andro an'io ty zany ramatoa lalao Ravalomanana dia ny tompony hiaro hatrany anao sy ny ankonanao zany amin'ny zavatra rehetra zay ataonareo ary eo koa zany le manana tombony andro rehetra androany zay mitovy anniversaire lalao Ravalomanana de ho tahiny tompony ianareo ary hitombo fahasoavana hatrany amin'izay rehetra ataonareo manaraka izany koa dia tantela mambahoana ny fiainana faniry dia tsy maintsy misy ny olona maty koa zany dia mirary finoana feno ho an'ireny havana sy namana tsika ireny zany zay ny trapahoriana koa dia ny tompony amafa ny alahelo ary makahery anareo rehetrarehetra eny na izy na iza ao anatin'izay rehetra izay eo ihany koa reo tsy salama satria maro ireo mpiray tandrazana amintsika zay tsy salama na any amin'ny hopitaly io na any an-trano io dia mirary sosy ny fahasalamana ho atsika rehetra zany amin'izao vanim-potoana zay ifampiresantsika izao zany ankehitriny manarak'izay faniry sahala amin'ny mahazatra moa zany ny tena dia solom-bavam-bahoaka ary olom-boafidy dia tsy maintsy mifanakaiky ny vahoaka dia tsy maintsy misy hatrany zany zay fanakaikizana ny vahoaka zany fiarahana amin'ny vahoaka ary misy ny tolotana zay azo atao anampiana ny vahoaka amin'izao fiainana izao satria fantatsika efa mijery fotsiny io na ny fanjakana io foibe io na ny ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo zay tena mijery fotsiny ny faniry ary horesantsika aveo zany satria misy reny solotena ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra misy an'ireny délégué izy isaky ny arrondissement reny faniry tsy hita zay ataony ohatra ny eo amin'ny 6e arrondissement zao nisy zany hoe délégué zany tao fa tsy hita zay nataony nandritra ny 4 taona na ny fako eo akaiky ny tranony ary tsy vita ny lalana tsisy vita le fotodrafitrasa zay natao nefa ianao ho kandidaty amin'izao fotoan'izao teo azy ianao exécutif tsy hita zay nataonao miavina zay ataonao zany tao anatina fiarahamonina ho resantsika aveo daholo zany ao anatin'izay rehetra mba fantatry ny mponina amboamanarina ny zava-misy amin'izao fotoan'izao fa de hiditra tolondrotsika zany amin'izay asa sosialy zay mampiavaka atsika zay zany ny namana technicienne dia ho hitantsika eo zany ho alefatsika eo zany zay sary izay ny anomboantsika azy moa zany dia eo zany ny lalakely zay tena amboamanarina saika nysitraka an'izany avokoa faniry de ity zao tao Ambodimita zany hitatsika fa lalakely 800 mètres zany no vitatsika tao anatin'izay de hitatsika zao ny atsarany
ary tena hoe noho ny fiangavian'ny olona noho ny fangatan'ny olona zany a be ny vitatsika ny fotodrafitrasa toy ny lalakely popy ny asa sosialy fa mbola misy koa zany a mbola ho ataotsika zany rehefa hoaka anambomanarina satria fatatsika fa te ndraisitsika adidy zany na de tsy andraikitsika re te ndraisitsika adidy ny fanamboarana an'ireny ny fanatsarana an'ireny zany a de ndraisika ho fanasoavana ny mponina ambomanarina tao anatin'zany de hitatsika koa zany zao a ny mpiara-miasa rehetra ry hitatsika koa zany ny amponina zay nanodidina zay lalakely zay ary tsara manaraka zay fa vita somatsara izany areo zany ny mponina zay diboka faliana faniry tam'izay fahavitany a ny lalakely teny ny ambodimity zay ary maro ny efa vita sy hiditsika zany zao monsieur Rasaime ao anatin'izay zany a dia manitana ny vahoaka mba hikolokolo zany lalana izany a mba tsy hanarinary fakotsika tsy hanarinary amalototsika zany a fa mba anatsara hatrany a ary mba anadio an'izany hatrany a mba hosoim-bonana ho an'ny vahoaka izany a fototra afitrasa zay vitatsika manerana anambomanarina zay manarak'izay ihany koa ngamba dia tamin'ny alahady faniry dia hitatsika zany fa tena mikanjana ampasamborona teny Ambodroa dia hitatsika zany a fa reo zany ny ekipa zay nanao ouverture-na finale moa zany ny tenanay a ary fatatsika fa tena hoe petit ary tena mpanao fanazanan-tena ny tena koarisan'izany ny foty ny rugby a ny baskety fa ny foty zany de hitatsika eto zany a ny FC Papia hitatsika eo daholo a reo playlist ao ry dokotera Miarsoa Ramatora Bemilolo ry Karavolana maro zany ny olona tonga ary sorana ny vahoaka zay tonga maro be zany a tao anatin'izay ary nisy moa zany a ny omby lehibe ny omby mifa zay ngeza dididity ngeza nisy koa ny ondry zay nomena ho hitatsika ngamba ny omby avy eo a dia izy nisy koa zany a ny leravola zay nomena io ny omby dia hitatsika koa zany fa nisy ny kopy maro samihafa zany a zay nomena andreo a nisy finaly lanan-kevatra zay natao teny faniry tena kanja ny ampasamborona zany a tao anatin'izay a de diboka fanina ny mponina iny amin'ny faritra andrefana rehetra iny zany a tam'izay a finaly lehibe a zay natao hitatsika am'zao io manao casquette io zany a ny dokotera Miarsoa zay zanaka ambomanarina mponina ambomanarina avy ao an-tanety ao anatin'izay fa tsy sahala amin'ny sasany zay ariarivo mamo ary a neny efa mieritreritra ny latsaka ao ambomanarina tsy mahalala ny zavamisy fa zao nao vao mikoropaka zany a hiditra ho kandidaty zany a ao anatin'izao dia nafinaritra mahavelim-bolo be da be moa nareo niteny nafinaritra monsieur le député fa mbola siola izy a de tonga de ho valiko raha pitsotsika dia isy indray zany a izay fanombohany zay foty zay a kluba telonjato mahery zao no misoratra anarana faniry dia raha pitsotra zay soratra anarana rehetra tsika le kluba telonjato dia eny amin'ny kanja ny vama eny ambodivohikely eny amin'ny président naivo zany a no atao zany amin'ny fitora maraina de tonga eny daholo zany tsika de misy a ny toromarika zay atao a de misy ny akitsapaka zay atao a aza matao ary tsika hoe ahoana ny fomba naovana an'izay a ao anatina amin'ny 26 mai ny finale fefa misy terrain hafa zany a akoatry ny terrain ny vama zany a anaovantsika ny fifanitsanana rehetra ao anatin'izany de manentana ny vahoaka rehetra koa zany fa ho tonga eny a fa misy ny toromarika maro isan-karazany a zay ataotsika misy a ny fiaraha-mifaly zay ataotsika ary misy koa zany a ny fiarahana ao anatin'izay ary mbola hiakatra tsehatra satria be da be koa nareo nagnatao hoe député a navita tena spectacle be anao tamin'ny nanao baolina nitaiza baolina mba mila anao ndray zay a de tiako no milaza anao fa de ho valiko fa de hiakatra kiandra ndray zany a ny tenako rapitso miaraka am'ireo tanora sy ny vétéran zany rapitso faniry a mba ho fiarahana mba tena aseho atsika mihitsy hoe tsy ohatry ny sasany hoe tena eny ambony latabatra eny ambony tomobile fa itsika dia mitakosina amin'ny vahoaka miara-misimovoka amin'ny olona mitsofoka eny atambary manampy zay vita zany a anao saovana ny mpiarabelona ary zay ny teny filamatra noetiko foana nandrera zay 5 taon'izay faniry hoe tsy misy manany ampy fa sambatra izay mifanampy manarak'izay ngamba faniry mbola misy asa sosialy azafady
de ary nisy koa ny fiarahana tamin'ny vahoaka teto zany a de atao amin'ny rossignol atao tanety somara lefa kenkela izy azafady de teo moa zany a ny fampalalana ihany ko zany a reo zany nisan'ny pitarika teny amin'ny afokotany a teny Amboamanarina sy mifampahafantarina ihany koa zany a reo candidatsika reo colonistetsika de misy zany ny sololo-tena zany a iny amin'ny afokotany anaky efatra zany a zay nanodidina an'Amboamanarina de nisy ny toromarika maro isan-karazany ary trehana ny fifidianana zay misy de misotratsika tonga maro be zany a tao amin'ny rossignol izay ny amana anazy ngamba faniry de mbola asany natao tamin'ny faran'ny herinandro teo a dia aloha ngamba ny vahoaka no ijery an'le famaranana namana teknisianina aloha za mihitsy ngamba no iteny eny ary tafaniry ty fanotaniko député Toditsoa nafaty baolina aloha velo Messi tamin'ny lahady teo satria matetika mafaty baolina Messi an'Amboamanarina fatatsika zany député Toditsoa zany a anisan'ny tena fanina tia Messi izy a le mitanisanisa baolina kely de misy talonnade kely spectacle daholo reny a fa naresy ny FC Papita amty ho alefatsika eto ngamba ny sary de zao a ny Amboamanarina moa zany mahafinaritra be mifiarahana surprise kely ty ataotsika bonus ty satria dia miaraka amin'ny vehivavy ihany koa manao dimirindra ihany koa zany député Toditsoa zay ny teneniko aloha zany anolotra satria ohatra ny hoe tsy midera député mahay mandihy fa tena mahay mandihy ary ao anatin'izay ambiansa be an'Amboamanarina zay ndao avetrana ary namana teknisianina iny ary de soasoa tsamana zay no kalohany tao anatin'ny rantarina teo zany de intsika taby teo fa de reny député atsika zany a sady any atsaha zany a no any anaty rano koa zany vao maraina no eny ampanaovana didy anatin'izay hoe tena mitsapa maraina sy ny sisa de any anaty baolina ny rehetrarehetra asivan'le style lakitanisa kely aloha zany faly a de hiditra am'le sosialy farantsika de ho avy amin'ny raharam-pirenena fotoana zao ahafahana mampafantatra amin'ny vahoaka ihany ko hoe ohatr' zany candidat amin'ny firaisakiny zany a zay tsy maintsy beka mahay fantambary ary tompony zany ny atsika zany a eny anivo amin'ny vahoaka rehetrarehetra eny ary reny mihitsy le maharombotra ny sasany amin'ny hoe tena ny député intime mahay milalao ny député sy prositeny ny HVM ny tsara tahafina ny APM reo mitambatra anatin'ny firaisakiny le tena approche vahoaka aingana be mihitsy ary ananatsika firaisakiny zany de ndao ndray ary aloha alefa tsika ndray ary aloha zany dia sady maka ambiance tsika no izazara vavao am'izay rehefa aveo zany a ndao faly Alun kita, awal député Manikon kita, awal député Manikonina, ini spektakel ini. Messi député, Messi masih akan menjadi spektakel. Zay le niteneniko hoe misy Messi ao Amboamanarina ao zany a mairaka amin'ny Toditsoa ty ainy zavatra efa
efa lasy ty tsy voasakana tsony ty fa zao ny sasany voanao ratarapazy anenjanenjika tarinareo amaranatsika am'le sosialy député Totsonga. ia ny amaranazy ngamba dia rapitso a dia manentana atsika zany a rapitso am'izay fionambe a izay rapitso a afatsika miona zany a amty fanatanjatena zay fanomboan'ny zay fanatanjatena ndraindray zany a zay noho ny fangatahany amponina ambomanarina andringiby moa zany efa ataotsika dia vita ny final tamin'ny herinandro tany ampasamborona ambodroa dia nangataka indray mponina hoe mba asivondray aty ny ilany atsinanana sy ampivoany eo ambomanarina manomboka rapitso zany zay am'y fito maraina ary ho avy atao kolokoa zany a ny mpitarika rehetra ao anatin'ny firaisakina de sy toromarika lehibe zany eo rapitso a mba afahatsika zany a miatrika ny toromarika rehetrarehetra zany a ny fandaharam-potoanatsika rehetrarehetra ny programme atsika rehetrarehetra zany a dia manentana mivahoaka nambomanarina zay afaka tsika zany a de afaka tonga mikanjany famaha eo amin'ny présidentanay vao zay namatsika ary manoana atsika ihany koa ary isaorana anazy a amin'ny fanomezana ny terrain ny fitaovana maro isan-karazany a misy ny fiara-miasa zany a zay hita zany ao amin'ny hoe tena hoe zanaka ambomanarina ny mponina ambomanarina koa dia am'raha intina zanytsika rapitso a minisy mamanantena fafaniry fa dia ho hitatsika eo fa tena vahoaka amanarivony mba tsy teny hoe amanaliny no tonga eto fa ohatra mivitsika ny olona zay tonga eo rapitso a anaovantsika démonstration de force hoe ny vahoaka dia ao an-damositsika ary fantatry ny vahoaka mivahoaka ny mahalala ny vary sy ny tsy mpifaripary eto Madagasikara ary ho fantatry ny vahoaka izany tena mpitarika mahay sy mahavita ary mijery ny vahoaka miara-miosina miaraka amin'ny vahoaka de ampisehotsika zany rapitso hoe ny vahoaka de eo an-damositsika ary ny tena nay kory raha mbola eo de eo an-damosiny ny vahoaka trany manoana ny vahoaka ary miaro ny vahoaka anambomanarina ary sy vahoaka anambomanarina ihany fa ny vahoaka eto Madagasikara raha mbola misy ny tsindrazolena raha mbola misy ny fampahatrana ny vahoaka de nisany raha misy ny voalohany de mba nisany faharoa ny tenanay a miaro zany vahoaka zany a ary mijoro ary tsy manaiky lembenana amin'ny zavatra tsarariny sy ny fanambakana ny vahoaka am'izao fotoan'izao eny ary de ho atsika ambomanarina zany ho an'ny rapitso azadino ny ankianja amin'ny vama eny akaiky ny président nay veny zany a de efa mandamindamy fandaharam-potoana ray tsika zany a ho an'ny boriboritany fahaeniny roso hatrany de atsika rehetrarehetra hitovizana ny allure ho an'ny distrika rehetra satria dia zay le endriky ny firaisakina manana an'izay tena hoe fanakakaizana ny vahoaka zay ary efa niasa mbola hiasa ary hiasa mandrakariva ho an'ny vahoaka zany a de apitapitao fa raisakina ihany firaisakina trany zany a zava-dehibe ny fahafantarany vahoaka malagasy an'izay de ho avy amin'ny raha-rahampinena am'izay tsika satria tokony napetrako tamin'ny heriny ity député Todisoa ny vahoaka de niandry mihitsy ny amin'ny hoe ahoana moa zany makaiza sy makaiza satria rehefa diniana de sahirina le firenena am'izao fotoan'izao omaly de efa navoakanay tito a tamin'ny fandarana ny amin'ny hoe nandefa taratasy ny ministera ny toekarena sy ny vola zay miampita any amin'ny androm-panjakana sy ireo départementa ministérial zany amin'ny fampianana ndreo kirakira rabola zay hodiniana ao anatin'ilay teti-bola mpanjakana na sibpantsina na loi de finance rectificative coupe budgétaire moa no fiantso azy misy dikany amin'ny lafiny toekarena zany rehetrarehetra izany ary tsy vitan'izany fa tao anatin'ny filakevitry minisitra omaly de mbola no tsy aivony zany satria zany raha diniana dia misedra olana ara-toekarena tokoa ity Madagasikara ity olana arabola zany isika moa efa namaky teto ihany koa ny amin'ny hoe mitsikaraka voletsery mihitsy ny direction générale ny impôt zany ary manantona andreo azo lazaina fa entreprise lehibe reo mety vondrona orinasa lehibe zay mivondrona ao anatina fikambanana zany mba hahafahana zany manery tsy hoe manery moa zany titsika tenenina fa de hoe mikaroka ny hahafahana zany zay tonga an'ireo orinasa lehibe zany ametraka izay hoe tena famoaham-bola eo amin'ny lafiny hetra am'izay mety
ho mety ho arere samihafa zany na tokony anjara tokony andraikitra raisin'ireny orinasa ireny zany eo amin'ny tontolo araketra izany. De mitsikaraka mihitsy mandeha manantona mihitsiny zany mikaroko am'izay fomba rehetra azona an'zay satria fantatra fa sahirana ny kitapon'olona ampanjakana am'izao fotoana zao. De no amariny ny filakevitry minisitra zany ho vakiko kely amintsika izy de miverina ato amin'ny député Toditsoa rehefa aveo satria raha ny zava-misy zany amin'ny akapobeany dia mivaky toy izao na manafaly aloha tonga de vakitsika izy satria maikamaika tsy hananantsika fotoana be ny androany zany satria mandeha ny fotoana dia ho resahantsika ao anatin'izay ity somom-panazavana tamin'ny filakevitry minisitra ity zany tsy mbola ity angambany le izy aloha fa tsy ity misy le izy soratra kely le izy alefaso ihany de vakiko le izy rehefa aveo rehefa hitako de miteny io lay izy zany tao anatin'ilay filakevitry minisitra fa ho raisitsika zany tsy tiako le izy rehefa aveo zany de farany anankiray zany eny ary de hitatsika zany ity araky ny hitatsika ty na katoavin'ny filakevitry minisitra fampitanam-bava momba ny toanara-bola faharoa avy amin'ny banque raisam-pirenena ao anatin'ny merge 2 zany appui budgétaire pour une croissance équitable ozy izy sy résiliente de efa nisy $100 nisitra Madagasikara tamin'ny toanara-bola voalohany nomen'ny banque raisam-pirenena tamin'ny taona 324 nisy ny iray nisy ny iraky ny banque raisam-pirenena nanao tombana ireo asa vita ireo dia ezaka mbola mila atao hahafahana misitraka izany toanara-bola faharoa izany de atolotra amin'ny filakevim-pitantanana amin'ny banque raisam-pirenena amin'ny volana septembre 2024 fandarina asa amin'ny fitondram-panjakana de avadio an'le anankiray indray fa le izy ty le resaka résiliente zany misy anankiray ho vakiko amin'ity hijanona amin'ity zany ity hitatsika ity indray zany dia nakatoavin'ny filakevitry minisitra andraso de midina atao ambany zany de aiza le misy le miresaka am'le fampianana am'lay tetibola raha ohatra ka hita amin'ny faly zay de zay no alefatsika zany satria dia fanapaha-kevitra noraisiny teo anivon'ny filakevitry minisitra ity tsy vakitsika fa rehefa avetsika iresaka an'ity hoe ny teo an'izy mifandarana asa ny ida zay vatsiny banque raisam-pirenena ihany ko zany dia miketrika mafy an'izany mba hazona an'izany famatsim-bola izany ihany ko ny fitondram-panjakana ary nisy fivoriana tanterahana tany Kenya dia anisany nandray anjara an'izany le fitondram-panjakana ny resaka gestion financière eo anivon'ny compétitivité économique zany de taona 2024-2025 avy amin'ny banque africaine ihany ko an'ny fampandrosoana ihany ko dia anisany nakatoavina zany atao anatin'izay hoe communication verbale izay ny zavatra hitatsika rehetrarehetreto zany tamin'ny filakevitry minisitra dia amin'ny banque mondiale ny BAD ny IDA miaraka amin'ny banque mondiale ny UNICEF reny zany no tena manosika zany ny toekarena sy ny raharaha-bola ny Madagasikara de tamin'ny tapabolana nandalo teto ny FMI ary mivory momba n'le fonds élargi de crédit na ny FEC zany de izy io efa tamin'ny herintaona ny tokony no nanatanterahana le fivoriana ary misy moa zany ny fivoriana misesisesy zay atongavana am'ireny misy ny tombana de misy ny fionana zay famaranana an'ireny tombana ireny zany ka misy mission d'évaluation zay mandeha eto Madagasikara alohan'ny tena mission zany zay amaranana azy farany teo zany dia niaraka ny vory tamin'ny fitondram-panjakana ny solotena ny Fonds monétaire international tamin'ilay tetikasa FEC zany na ny fonds élargi de crédit de nangataka ny ampitomboana ny amin'ny 660 millions de dollars ny fanjakana malagasy zany satria zany rehetrarehetra zany de manamarika hoe kofina rabola tanteraka mihitsiny de mitsikaraka eto seroa amin'ny alalan'le mpamatsy vola zany le fitondram-panjakana de nyresahantsika sy mivakitsika teo ny sombony samihafa de hoany Dubai ihany ndray koa ny sasany iketrika zay azona zany ny amin'ny hoe fiara-miasa sy ny sisa fa tena mitsikaraka hoy tena mitady vola ary voatsela nandehanana taty amina pays arabo zany tokony tahaka an'le hoe tany Turquie sy ny sisa zany no entina hitsapana fa anatina gouvernance de tena mauvaise gouvernance misy eto fa eto akaiky eto mipahy toekarena zay ny kasikety zay angatahantsika ny député Toditsoa hanazava izao zava-misy izao ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana indrindra ity zay fangatahana zay hoe mba hahafahana zany
mahazo fa matsimbola mihoatra ity ao anatin'ilay faika député Toutso Andriamampandry. ia ka marina zany fanery a amin'izao fotoana zao zany dia tsara fantatry ny vahoaka fa tena mandady na lazaina hoe tena mandoalika mihitsy a ny fanjakana amin'izao mitady vola etseroa any amareo mpamatsy vola iraisam-pirenena maro isan-karazany a satria efa midiny ny robinet zao ary tsisy zavatra atao tsony a eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ny fivoan'ny vola ny dépense atao zany a tsy maraka tsony ny fidiran'ny vola zany a amin'izao fotoana zao satria tsisy tratra zany le prévision le tanjona zay ao anaty teti-bola mpanjakana fa raha vatsikavantsika zany izy de isan'ny bolana zany a ny recette faniry na ny recette fiscale io na ny recette douanière io zay rehetra tokony hiditra amin'ny fanjakana de ny ena tsy araky ny tanjona zay notratrarina zany a amin'izao fotoana zao ny vola mivoaka nefa betsaka de tsy mandeha arak' zay tokony izy le izy a dia zao zany a dia miororo matahotra ny fanjakana hoe aiza zany tsika no ahitana vola fa tsisy ninona tsony zao zay nge mahatonga ny grevy io atseroa io amin'izao fotoana zao migrevy ny mpianatra tsy azo ny borsa ny fivolana satria nahoana tsy nandeha araky ny tontoko izy le vola tokony naovana ilaborsa mpianatra na karamana hafa mandeha any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy le vola andaovana an'le karamana ampiasa mpanjakana sy maro isan-karazany dia tsisy tsony le vola satria eo la tsy fahaiza mitantana de eo ihany koa zany a tsisy tsony le famatsim-bola avy any ivelany noho ny tsy fahatokisan'ny mpamatsy vola avy any ivelany itsony ny mpitondra amin'izao fotoana zao maninona moa zany ry zareo tsy manampy amin'izao fotoana zao na mampindrana itsony voalohany dia satria tsy misy tsony le fahatokisana satria hitan' zareo a fa misy le mauvaise gouvernance misy le incompétence le tsy fahaizana mitantana sy mitondra misy ny kolokolo maro isan-karazany ny corruption hitatsika amin'ireny gaga reny hoe be da be atsy a ny fanondranana antsokosoko ny arena sarobidy eto Madagasikara hitatsika hatramin'izay karatra hatramin'izao reny vonisindray omaly écran plat ny isan'le omaly indray a resaka corruption a resaka hitatsika reny fanaovana école fictive be da be reny a reny fanaovana trano mpanjakana maro isan-karazany zay tsy mandeha am'laoniny ny hôpitaly hoe manana rapenitra tsy manaraka ny fenitra ny EPP manara-penitra vo avy ny orana de efa mirodana de daholy reny kanja manara-penitra nandanina ohatrinona firy million d'euros firy milliard d'euros a tsy azo anaovana fifantsarana mondial akory reny iaraky ny distrika zay anaovana kanja manara-penitra vo avy ny orana potika tanteraka atao zany hoe tsy manaraka ny norme zay atao a ny zavatra zay atao ary tsy araky ny vola zay lany ny fofodrafitrasa zay natao nefa tsy tsarovy fa volam-baoaka nge nanaovana any reny ny etratsika ary averika any ny olona rehetrarehetra rehefa mividy zavatra dia miala TVA 20% daholy ny etra miala amin'ny olona rety tonga de miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana misy koa ny etra maro isan-karazany ny etra trano ny impôt synthétique ho any manana orinasa rehetrarehetra dia misy ny impôt synthétique zay latsaky ny 400 millions d'ariary dia misy ny impôt synthétique alaina ho an'ny tompona orinasa misy ny IR impôt sur le revenu zay manana chiffre d'affaires ka mihoatra ny 400 milliards d'ariary vola tsy tokony sofrona nge tokony miditra amin'ny fanjakana akoatran'ireo teneny koa reo hoe eritreto hoe misy orinasa firy eto Madagasikara amanarivony nefa akana impôt sur le revenu sy impôt synthétique any amin'ny kitapom-bola mpanjakana zay tokony anaovana développement fahafantrona eto Madagasikara fa aiza ary zany kendarorika ny vahoaka vo maika midagana ny vidim-piainana tsy voafetsony de jereny fa efa mividin'ny olona vo maika mahantra azo fadiranovana ny olona jereny nge lalana na any amin'ny faritra route nationale potika daholo faniry eto Antananarivo renivohitra moa zany de jereo le commune urbaine Antananarivo renivohitra jereo nge fampitehana lalana eto Antananarivo eny amin'ny eniny Ambohimanarina moa zany faniry anarany teo nisy hoe délégué au maire madame le délégué au maire ny teo na andritry ny firy taona
inona ny vitany tsisy na masom-bolo na ny fanampiana ny tatatsa moandrano voaka miditra sy miditra sy mivoaka eny atambary ny komina ny tokony jera ny tena anay ndraiky sy ny mpianamasa no mirondrotsaka manao an'izany ny lalana no fako ary moa ny an'le délégué le avevavy eo zay kandidaty am'zao fotoana zao eo akaiky ny tranony tsy afany nefa délégué eo amery anao ny lalana ny lalakely ny tena solombavam-boaka indray no manao azy zany ao anatin'izany fa aiza ry komina Benatananarivo aiza ry fanjakana ao anatin'izay ka miditra ianao teo normal na mimindrana afseroa ndray miazakazaka mandondona miangavy mitalaova zavatra tonga zao de mazava be andresaka anao teo hoe angataka 4 million ndray $2 mbola misy procédure be tabe zany eo zao ny teny hoe mbola amy septembre 2024 vo tokony isy zany fifanarahana zany mbola vovolana mimenky atsika zao de misy 4 volana zany vo tonga ny fifanarahana raha isy de mandritra 4 volana zany de ho faty eto zany le gasy am'le izy de tsika zany de etehatra fanampiana foana avy any ivelany ao anatin'izay fa tsy haitsika mihitsy ve le mitantana ny arenatsika sy ny vola anatitsika ijerevana le vahoaka matoa ny olona tsy manampy atsika misy antony ao faniry ary reto ny resahako anao am'le fanontanianao teo am'izay hoe ahoana ty resaka fake ty io fake io nke faniry fake 2021 no tokony azotsika tamin'ny novembre 2023 fa jereo nge novembre 2023 tsika tokony nahazo fake 2021 fa tsy azotsika le izy hatram'izao efa volana me zao tsika 2024 matoa tsy azotsika zany de zao tsy mandray am'izay loany ny projet de réforme zay ataotsika mila fahaisana nge zany mila projet de réforme nge ny olona zay vao manome azava ny volany tsy menimeny anao am'izao fotsiny fa me tsy mbola firy zay nisy teto amin'ny Madagasikara itsapany zareo le izy mpamatsy vola resam-pirenena fa tsy mandeha am'zay tsy tokony izy de normal ry zareo na tsy manome atsika ao anatin'izay de zao mikropaka hoe tsy nahazo faiky tsika de ahoana zany de avo ndray misy atao hoe FRD ndray am'izao resaka résilience hoe mangataka zay 602 millions $2 amin'ny FMI tady io fa amin'ny FMI io fa tsy banky irisam-pirenena aitsiko kely zany hoe olona mpitondra ve de mbola tsy hainy manavaka ny hoe rehefa inona izy de banky irisam-pirenena no angatahana vola fa rehefa inona izy no FMI no angatahana famatsim-bola manavaka an'izany ary nge tsy hainareo akory rehefa resaka tompo amy resaka tahany vola fitongalana ny vola miditra sy mivoaka rehefa misy fikorontanana zany amy resaka balance de paiement FMI nge io resaka faiky io any amin'ny FMI zany no angatahana fiara-miasa sy fanampiana ao anatin'io ny FMI nefa fany arirariranytsika zany ao anatin'le izy ny fanjakana arirarirany de hoe misy an'le FRD resaka projet amy resaka environnement faniry de le ministre ny finance amy teny hoe mbola nitsorony aloha tena mbola tsy fantatra moa zao fa de ao anatina discussion tsika amin'ny fahazahoana azy mbola am'izao io raha ka de tena hoe tsy fahaizany tantana zany zao hoe te mbola tsy azo ihany le fake zany zay atao ao anatin'le izy matoa zany tsika tsy manome ao de aferika any misy projet de réforme programme zay tokony natsaraina zany tao de mila anjery zareo tsy vitatsika tsy vitany fanjakana ara-dalàna zany dia normal izy raha tsy manome an'izany zany am'izao fotoana zao zay zany tena olana be am'izao fotoana zao zany faniry de tetaviny zareo amperana zany ny fahazahoanan'le fake sy ny FRD de aiza zany matomonika dadaona zany am'izao fotoana zao de zao ndray hoe anao négociation ry zareo amy fahazahoanan'le fake amy telo taona manaraka faniry hoe 36 mois ny teo ary tsy azonao akory tokony atao aloha zay azahoanao an'le fake 2021 zay tokony azo tamin'ny novembre 2023 ny teo ary tsy azonao de zao ndray anao de manana tanjona hoe ny fangatahana amin'io de mba nanaovanay am'le fake sy ny FRD mandritra ny telo taona ho avy
ao anatin'izay alamina aloha ataovy aloha le réforme le fanatsarana le projet de réforme zay ilainy zareo tam'le fek farany 2021 vity zay misy mangarara tsara zay vao mandeha de tia mangataky ianao anatin'le aiza le filazanareo hoe rehefa tsika ny tsy mangataka am'ireo tsika na Comore ry indram-bola amitsika so tsika inga ndray mindram-bola ny Comore so tsika mandady ndray ny fanjakana etsero na amin'ny FMI io na banky mondial io na ampamatsy vola izy io mitonatonana mihitsy mandomba ravarana hoe mba omeo zay de mangataka lava foana ave efa tsy raha iny olona tsika de mbola mangataka lava ihany zany ao anatin'izy mahatotsika tsy omeny olona oaty de zay rasy tatana ny fanjakana firenenandroso zay mifaharoa de tsy manaja ny zon'olombelona tsika tadidiova reny fisamborana mpanao politika sy olom-boafidy reny nge misy akony nge reny misy akony nge reny misy impact nge reny misy impact économique reny misy impact be tabe reny misy impact diplomatique reny amin'ny fifandraisantsika amin'ny firenena eran-tany reny fandroatsika ny ambassadrice ny union européenne reny tsy azo atao reny sao de averinareo hoe vita moa reny amy zareo tadidio fa reo firenena pays occidentaux reo nge firenena mandroso reo mifampiresaka reo mifampiaro nge reo karaha manalany ray ianao marary ny hafa ao anatin'ny lizy zany fe de tsy haitsika zany ao anatin'zany misy impact reny ary reny nanisany tsy azahoantsika ny fahamantsim-bola am'izao fotoana zao ianao zany voalohany tsy hainao ny mitantana ny recette sy ny dépense any budget ny fanjakana am'izao fotoana zao ny mampiditra ny vola zany zao miena ny fandaniana nefa miopapana ale fandaniana miopapana tsy makany amin'ny tena hoe asa famokarana sy fiarina ho an'ny vahoaka fa lanilany amy zavatra tsy misy dikany tsy mitery rabokatsy ho an'ny vahoaka de sao vokany ny voka le tsy fahazanao mitantana zany de isiny le vidangany vidim-piainana sy le fahefa mividin'ny vahoaka zay midina de midika ary tsy fahavitan'ny fododrafitrasa maro eto Madagasikara indrindra fa ny asa famokarana ny faharo de hitan'ny olona tsika hoe tsy manaja ny zon'olombelona misy ny corruption ny kolikoly ny tsy fahaizany tantana ny fisamborana ny atseroa tsy misy ny démocratie tadio rehefa tsy misy zany rehetra zany dia tsy manampy ny firenena avany ivelany izy io ke io tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany io mijery ny fireneny depeo any anatin'io de zany zany faniry anisany tsy azahoantsika zany ny famatsim-bola maro isan-karazany anisan'zany ny fek avy amin'ny FMI anisan'zany ny vola avy amin'ny banky mondial anisan'zany zany ny vola sy ny fitaovana rehetra avy amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra zany am'izao fotoana zao ka tokony asapatena zany ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe tsy mahay mitantana izy tsy hay ny fampiraraha ny avany ivelany tsy mijery ny lara-pahamehana izy dia zao zany mivoakany ao anatiny ary tsarovy fa ny tsy fanajao lalàna ao manara-maso daholo ingereo na société civile io tadiova misy ambassadeur nge eto maro be manara-maso ny zavatra ataon'ny fanjakana am'izao fotoana zao vao misy grève mipoaka ary vao misy fisamborana ary tsy misy fanarahany dalàna atsy de voara-maso daholo nke zany ohatra zao faniry io na io lalàna io ary hoe ao anatina 2 mois tokony 2 mois avant zany de tokony efa mivoaka daholo faniry nisan'ny birao fantanjaham-bato teto Madagasikara fa voafina vao nivoaka le izy aiza ny fanajana ny lalàna anatin'izay fanajana lalàna koa nge zao faniry hoe 30 jours alohan'ny fanaovana ny fifidianana amin'ny 29 mai de tokony mivoaka daholo ny lista rehetra ny membre amin'ny bureau électoral aiza zany am'izao fotoana zao eo ihany koa zany ny faniry hoe ahoana reny olo-mpanjakana reny zay mampiasa ny fitaova mpanjakana am'izao fotoana zao satria candidat izy na candidaty izy de hoe de terena daholo ny mpiasa mpanjakana ampifidy hoe ty candidat iampanjakana ty no fidina de terena de ampiasaina daholo ny moyen rehetrarehetra na ny tobile ampanjakana io na ny olo-mpanjakana io na ninona io
de ataonareo an'zany taholy ao anatin'izay eny amin'ny eny ambomanarina moa zany faniry de hitany masonay ary vo enregistrenay zany a vo efa ny informe ny tompona ndraikitra rehetra eny ambomanarina sy atao Antananarivo zany izahay faniry hoe misy kandidaty ao zay avy amin'ny orange amy zaratelo moa izy ao ry faniry tsy hainy aleo aloha atao mazava horetany horen-danitra fanankitelo nisan'ny kandida zany avy amin'ny orange anatin'io ary mizara telo zany zareo misy zany ny kandida avy amin'ny hoe zareo ATGV le madama le délégué miarany teniko anao teo zay hoe inona mba vitany teo ambomanarina mba tany sao anay hoe inona ary taiza fitsapana marainareo aminao de tsy hitanao nefa eo ambody ady ianao no mipetraka tsy haina koa le kolotsaina anambomanarina nga hainao raha hoe mpiavy avy any arivo mamano de tsy hanao ny fanao ny olona eto ambomanarina misy marary tsy hita ianao mifako zany nge asan'ny commune asanao zany aiza ny fanaovana lalana aiza ny fiarahamonina miady atsena miady aman'olona ho avy moa tsika amin'ny fampirizan-kevitra ary faketa ao anatin'izay areo ampahatarina ny vaovaoka zay ary efa niresaka zay kandida maro anatin'ny faniry fa manao ampimama manao tsinitsinina ny mponina na ambomanarina io madamy io ao anatin'izay fa izao faniry ary tena isorana noho ny tsy faneken'ny maro zay ao anatiny ihany faniry de nitsangana ny indépendant anakoroa mijoro ny olona hoe zay de tsy makatoan'io tao anatiny ihany izy faniry fa de nizara zany nitsangana pasteur voahirana Rajoel zay anabavon'ny filoha zay nijoro izy hoe tsy mety anambomanarina ty kandida vehivavy ty zay mitondra ny dosara ny irmara zany ao anatin'le izy de nijoro izy ao anatin'izay ohatra zay koa monsieur Jean de Dieu zay indépendant zay tao anatin' zany TGV zay mpitolona mafana fo anambomanarina de nahita koa izy hoe hita raha ty madamy ty kosa aloha de tena hoe animba ny fiainany ny vahoaka anambomanarina ary fifampiresanay zany ary fantatra vahoaka anambomanarina zany ary tsy mamerariny anizy da mihitsy rahako za manokana raha mijoro izy ao anatin'izany de ny fijoroan'ireo olon'reo ve no mbola any anjihany le madama le kandidaty any amin'ny irmara anizy da zany ao anatin'izy de enjehana aratsiana zany ve fanaovana politika eto Madagasikara raha zany nge ny enjehanao tsy fantatry ny olona ny zavatra nataoko tsy mampiasa bolo maso azy zany fa le olona ry mijoro hoe tena hoe tsy mety ny zavatra ataonao de enjehana takan'inona zany le izy ao anatin'izay io zany averika any mitodika manokana an'le madama eo hoe fanaovana politika madama raha tsy mitovy aza ny hevitra politika ny tsy mitovy fa tsy ny olona akory ary tsy mety le fifanaratsiana zay ataonao ary ianao tsy zanak'ambomanarina akory ao anatin'izay tsy zanak'ambomanarina sy ateroka akory ianao ao anatin'izay de miseho mieboebosady ianao ahoana ianao mizara varitsinjo tosika fameno zay volam-bahoaka ngereny ary misy fanampiana fanevenana de ianao no miteny tenanao hoe ava va ty aminay io manao propagandsady any tenanao anao hoe numéro 3 fa zay ihany nanao an'io asarika zany ary avao aminareo ihany misy enregistrement aty aminay ny enregistré zany ry madama ao anatin'izay petape zavatra taonao sovalinao fotsiny de sovalinao le izy nefa tsy fanao zany amy zavatra tahaka izany fa raha tianao zavatra ianao de volona paosinao atao hoe ty avamiko mba manao lalana mba manao asa sosialy mba manampy ny tatsa mba mirotsaka tsara ny tatambary ianao sy mifotaka raha tena hoe izy ianao raha tena hoe tiany vahoaka anambomanarina zany ianao fa aza ampiasaina tompoko ny volam-bahoaka ny varim-bahoaka de ianao no tonga sady anaovanao propaganda le izy ananany profo daholo zay ary mialatsiny aloha fa tsy maintsy andray fepetra izay le kandida hafa zany faniry efa mifampiresaka izay zany andray andraikitra amy zavatra tahaka izany ka eto zany ny tenenana atsika hoe ny kandida any fiasankina tompoko
dia kandidata vonina isedra ny fifidianana rehetra zay misy. Ny kandidata ny fisankina rehetra manerana ny Madagasikara dia olona vonina ary olona vanina ary voafantana tao anatin'ny maro. Ka za matahotra ianareo ry vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo fa misy ny kandidata ny fanoerana, kandidata ny fisankina zay vonina iaro ny tombotsoan'ny vahoaka, iaro ny vahoaka amin'ny rariny sy ny fahamarinana ary vonina hitondra ny anjara biriky rehetrarehetra anasoavana ny vahoaka ary misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy maintsy mijoro ny kandidata ny fisankina ary tsy anaiky lembenana ao anatin'izay ary zahay ny mahatonga anay hoe firy zay amanjatony ny mbola mijoro ankehitriny. Fa raha tsy eo intsony ary kandidata ny fisankina dia iza ny aron'ny vahoaka, iza ny teny zavatra tsy mety, iza ny ady ho an'ny vahoaka, iza ny hitondra ny feon'ny vahoaka sy ny marary ny vahoaka, iza ny andona latabatra, iza ny anaramaso ny mpanatanteraka, iza no anampin'ny vahoaka ao anatin'ny sarotra. Dia izy zany dia avela anao ampimambe va zany ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Koa dia atsipy ny tena Mpumalala fanery fa dia izay ao ambao-naranao dia mampitandrana satria na eny koa izahay zao hoe misy mikimaky maro zay eritreretany kandidata zay ohatra hoe mbola miady ary izy hoe zay ny tena kandidata avy amin'ny orange, zay ny tena izy, zay ny tena izy, hoe ahoana anatin'le izy. Fa dia ho an'le kandidata zay nyresahako teo hoe mieritreritra misy ny famorina mpampianatra entiny daholo ny feo sy ny toerana tao anatin'izay. Misy ny fietrana hoe angalabato dia ho hita eo fa dia vehivavy ianao lehilahy nareo raha mahavita mangalabato Ambohimanara fa dia efa miantso ny vahoaka ny Ambohimanara efa misy tetika atsika anara-maso eo daholo tsika amin'ny fanisana amin'ny fanjotra babato. Misy reny zavatra ho ataony maro isan-karazany reny hoe précaution dia asy ny toerana anaovana azy be da be ny information iny efa azo fa dia isy ny fanarahana mivantana ny urne sy ny vato zay nataontsika miara-mirona itsika amin'ny faratsarana an'izany ary ny amin'ny fifidianana zay ataontsika tsy hoe rehefa vita ny fifidianana dia tonga dia hiamody tsika fa miandry daholo tsika any ivelany rehetra mijery an'izay olona hafahafa, mijery an'izay miditra ny tranon'olona sy ny karazany hoe misy ny fizarana 5,000 ray alina zay omena fa ory vahoaka malagasy mihitsy ny resahako anatin'izay resaka ray alina ve na mbola 5,000 sy ray alina na mbola 20,000 ariary ve no omenanao avita taona ve zany, avita ny 5 taona anao manaraka ve zany ao anatin'izay. Raha misy izy mame dia raiso fa izao ianao manana ny safidinao rehefa mifidy ianao, jerevo ny taranakao jerevo ny ankonanao hoe marina ahoana ny fanitrana sy ny fahasarana mahazo anao amin'izao fotoana izao, jerevo ny foto-drafitrasa misy ny lalana zay misy aminao, jerevo ny tsy fandriam-pahalemana zay misy eto Madagasikara, jerevo ny jiro maty lava, rano tapaka lava, jerevo mahazo atsika Ambohimanarina sy vahoaka malagasy zany ao anatin'izay. Atsika ny amandinika sy mieritreritra zany ao anatin'izay. Fa dia eto izay dia mbola averika andray fepetra mafy mihitsy ary za misy atao tratra zany satria fantatrareo fa tena hoe kolokolo avolety zany ara sanatria zany nareo tratra dia tsy maintsy andraikitra zay andray fepetra zay ary misy koa lalàna mahay lalàna zay ary mahafantatra lalàna atao amin'ireny olona zay mieritreritra hoe angalabazo zany indrindra fa aminay ao Ambohimanarina ataonay tsy mivoaka velona ny olona mpangalabato zany fa namany mangalatra mpandroba ihany ny olona mpangalabato eo amin'ny tany sy ny firenena. Naiza mihitsy zay mitetitetika ny angalabato na hanodikodina ny safidy na hoe hanozongozona ny fotom-pisaina ny hafa manoloana an'le hoe mila tambony sy sitraka ny safidy dia tena tsiketsika mihitsy zany. Mandeha moa any ambadika any resaka hoe jiro hoe resaka hoe varomoa voizina indray zany amin'izao fotoana izao dia mila mailontsika rehetrarehetra. Ny sasany moa rehefa tsy mahavita an'izay dia manjonojono an'le olona efa tia matsinafana tsony tsy nietsika atao anatin'le antoko ohatran'ny ataon'ny sasany any amin'ny 5e dia misy miketriketrika any ambadika any efa fantatsika ny liste efa fantatsika za mbola tsy teny aiza le district fa miketrika
miketriketrika mafy any ambadika any endao koa tsika mba hampijoro olona de mba hanozongozonana n'le mpikatroka tima de hoe hanoana n'le kandida n'le volomboasary sinsisy odoy olona any andro anareo am'zany fantatry zany fivoriny zany mbola tsy hoteneniko le distrika sy le ketrika any ambadika any fa de imezany sasany le tetsy amin'ny boribory tany fahadimy moa de nataon'ny olona maivoka misy eo anatin'ny tambajotra sosialy eo mianakendra ny zavatra tsy fikendry fa de efa tonga saina ny olona am'izao fotoana zao ary toy any tolona zay natao hatramin'izay ty zavatra atao ty mbola horesahako zany aoriana kely eo fa eto aloha zany de hoe raha information tsika mahazo ary maraka fantatra daholo ny fivorina mandeha any ambadika anyko mimpamosavy mandeha alina moa misy mahitako mainka ny olona mitsikonokonona mivorivory ary te hampiasa ny anarany tima de hoe iny no jonojonoana rehefa aveo de manohana volomboasary any amin'ny zavatra azo adalaina manadala olona fa tsy amina fikanantitra kely zazakely ohatran'izany no tiako resahana fantatry le olona meno am'izao fotoana zao zany resahako zany nareo zay mivory maly fako maly tamina toerana anankiray mbola tsy lokalizeko eto le toerana fa fantatra ny tianareo atao fa rehefa te hitady vola de alay vomivola aza manary fanahy amin'ny zavatra tsisy dikany satria fanavotam-pireneny ty amarantsika député Todsoara de hoany rapitso efa fety be ary ya ny amarana azy ngamba faniry alohan'ny amarana azy dia tsara ihany koa no miteny fa tena hoe ho an'ny commune urbaine Antananarivo tsy mety loatra le ataonareo mpitantana hoe nranona jirama ndray novatanareo amin'ny bidon dimanjato ny litra telonjato ariary ny tapany litra zany ho an'le vahoaka madinika ao anatin'le izy de le mpiasa ndray le mpitantana ny tany evirenivotra ndray faniry zany no manao an'izay de vao maika zany akana vola ndray zany le olona nefa ianao nke olona mpitantana ianao no tokony mitady vaolana tokony tsy andaovan'le olona vola ary de ianao ndray ve ranga le olona vahoaka sahirana ndray zany no akana vola ao anatin'le izy tena mafy nge sady milahatra le olona faniry mbola akanao vola ihany de efa tsy mba misy vaolana ve amty resaka fitantanareo ry fanjakana ity resaka jirama ty de zao zao faniry de nisy mpitantana vahiny ndray no atao hitantana ny jirama am'izao fotoana zao firy manam-paisana gasy raha nga eto mainka ny gasy fa de tena hoe tsy fatokisana gasy mihitsy zany ny tany io mena ny avaza mena vaza daholo ny fitantanana mena ny vaza daholo ny trano mitsoratsora mena ny vaza daholo io de zao raha de hainao gasy malala ny zava-misy ao amin'ny jiramafy zao olo zao fa de tsisy piasan'ny jiramafy tao technicianna expert misy koa nge olona tena manapasana ny gasy malala tsara ny zava-misy amin'ny resaka angovo énergie eto Madagasikara afaka zany omena fahatokisana ao anaty fa sao zany de efa midika fa de tena hoe tsy matoko gasy mihitsy zany reto mpitondry reto fa vazary zareo zany ao anatin'le ary zay mahatonga ny fikasakina tena hoe Madagasikara raha te avy anao ho an'ny malagasy any ao anatin'zany so de tena anisany hoe mbola pirofo fanaovana tsinitsinina ny gasy manam-pahaizana gasy ny zava-misy am'izao fotoana zao ary eto faniry dia mameranao mba hitodika manokana mampipatra ny tena uel université mba jerevy fanjakana aza de vonoana le olona le mpianatra itroanina grenady de osamborona ndray ontsy reo tsisy mamisy vaolana ve mba menareo le bourse samy bourse ampianatra ange efa tonga de anatina loi de finance nefa efa voasoratra daholo hoe tiany bourse anatina dépense daholo zany tiany karaha-man'ny mpiasa mpanjakany fa mba jere vaolana maritra raha fa de isa taony zao ve isaky ny 6 mois zao ve de misy foana azy le grève atao amin'le mpianatra ary manao antso avo aza totoroahana ry zareo aza vonoana reo fa zanatsika ngereo zanaboaka ngereo mba manana nareo na zanakareo ary miasa ny université ny zanakavanareo zanaky ny namanareo de manina no atao an'izay le zanaka malagasy am'izao fotoana zao vao mainka miteraka ratrapoa miteraka alahelo ho an'ny vahoaka ao anatin'izay de efa marana faniry dia manentana ny vahoaka zany ho tonga ny amin'ny kanjany famandray rapitso amin'ny fito kamaraina isy zany ao ny fiarahana amin'ny club maro be zany am'resaka baolina kitra misy ny fanentanana maro isan-karazany ary misy ihany koa zany toromarika maro isan-karazany afahatrika miatrika ny fifidianana zay isy hoe manahoana ny fitondratena zay tokony ataotsika ny comportement zay ataotsika ary manahoana ny tetika zay mankatelina toboky vavy
eny ary de omentsika lalana ny solombamboaka totso Andriamampandry sy député Bogosy ambobo tamin'ny fahenina eo manaraha teo ihany koa Ramatoa Rabemilolo Hanitra izay hivahiny eo fa mialohany ny andraisantsika ny vahiny faharoa zany a dia hiditra kely amin'ity fizaram-baovao anankiray ity zany amin'ny hoe ao anatin'ny filakevitry minisitra de nisy taratasy nalefa ny filohan'ny Repoblika zany makanenivon'ny gouvernemanta izany taratasy izany a dia miresaka indrindra ny jiro lay azavana ho anao zay zarana iny zany ka atao anatin'ity a de mazava le objet programme national de dotation de kit solaire azavana ho anao iny le jiro volovolom-boasary le lazainy sasany hoe jirona koa iny zany de ity mihitsy ny tiako tazomitsika zany a programme national de dotation zany programme pirenena zany fanomezana izy ity amina jiro kit solaire hazavana ho anao de taratasy zay zany nalefa amin'ny présidence nakany PM ny chef de gouvernement ny ministre ary ministre délégué zany de ao anatin'ity ny fanazavana ny amin'ny hoe mba ahafahana zany mahazo ireo sitrahany ireo mponina zany eny anivon'ny faritra maro samihafa eny jiro zany ary nambara moa zany eo anatin'izay zany de hoe tena ialana zany amin'ilay resaka tsy fahasalamana am'ireo jiro samihafa petrole sy resaka akoho zany zay moa zany ny fanazavany eo zany de atao amin'ilay andalana samihafa izy miresaka zany ampiakaro ihany aloha faly azafady indrindra ato zany miresaka ny amin'ny hoe any amin'ny zone reculé ozy sy enclavé surtout les territoires d'avoir accès à un éclairage à l'énergie solaire fait partie ozy izy de cet engagement de miresaka am'izay izy il est du devoir des responsables étatiques ozy izy à tous les niveaux de contribuer à la réalisation tena ifarimbona amin'ny fanaovana hovaindohan-draharaha zany ny fizarana an'izy ity de inona moa zany ministre ny gouverneur ny élu ny chef district maire ny chef fokontany zany de ny coordination ozy izy de miaraka amin'ny ministre tutelle zany tsika resana am'izao zavatra zany de hoe haparitaka zany ity jiro hazavana ho anao ty zany de eo le nitenentsika satria mazava tsara ty soratra ty programme national io ary tao anatin'ilay dans le cadre en politique générale de l'État PGE nous avons fixé comme objectif de doubler la production énergétique afin d'améliorer le bien-être de la population zany hoe amin'ny fanjakana zany io jiro io de alefaso faly anankiray le fanombohany filakevitry minisitra satria tiany nanaovan'ny filakevitry minisitra fanombohana tam'ilay tatitra ny filakevitry minisitra zany momba nyity jiro ty mialohan'ny tomboa filakevitry minisitra de mivakina tampikambana ao gouvernement tantaratasy ny filohan'ny république lainy resahantsika teo zany izay mifandraika tanteraka amin'ny fanapariana hazavana ho anao manerana nosy nanamafy zany taratasy zany maha lahara-pahamehana io tetikasa-panjakana ka eto zany tsika de miteny sao isin'ny ray chef fokontany sao isin'ny ray be ny tanàna ary sao hitsolatsolana andray reto candidat sy candidaty ny volomboasary reto de izarany le hazavana ho anao efa mipiloko teto amin'ny fantarantsika ny zany tany amin'ny faritra tsy nanana tany tany amin'ny faritra tsy monosy tany na deradera le jiro hazavana ho anao efa nitenentsika fa tsy amin'ny volomboasary iny any fanjakana iny noho izany tsy azo entina ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra zany fahalalana viaiza en vertu an'inona no ahafahan'reto candidat ny volomboasary reto izara fitaovam-panjakana ka hoentina ho an'ny tombotsy manokana mba hisariana ny vahoaka hifidy an'izy ireo aiza ny senisy ny ACC am'izany ka veritsika tsara zany aza asiana tetikady maloto ny zavatra tahaka zao so de hoe tsy maintsy aparitaka ty de ivoaka n'le carnet pokotany misy an'le QR code satria efa misy commune koa zany samihafa hizarana an'izany peratsika mazava tsara zany adevitra zany de avoaka koa ty jiro hazavana ho anao ty de mena baiko ministre gouverneur ny élu ny chef district ny maire ny chef fokontany ka sao de zay ny any renandray mifidy saminy hoe tsy mahazo amin'ity nareo raha tsy ohatran'izao
any amin'ny loko volomboasary satria mifandraika anatin'ny fifidianana solombavambaokatsika amin'izao fotoana zao. Ho atsika zay mahita an'izany de mailo indrindrandrindra ho an'ny firaisan-kina alaivony sary raha mieritreritra fa hanao fitaovana politika anatin'ny fampelezan-kevitra amin'izao fifidianan'izao ireo olona ireo. Any fanjakana io, programme nasionaly io, tetikasa-panjakana io, dikan'izay zany efa voatondro ny lalàna, tsy afaka mampiasa ny prérogative na puissance publique, ny fitaovam-panjakana, ny olo-panjakana, ny volam-panjakana, fitaovam-panjakana rehetra ao anatin'ny reny rehetrarehetra reny, tsy tokony hisy fampidira mihitsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra zany. Mino itsika fa tokony voarain'isay nisy ny aseseny ny asany. Zay tokony nge ny asan'izy ireo hoe efa nitentsika fa nateo fifidianana de sotra processus. Mialoha mandritra ary aoriana, mialoha fifidianana antsika zao. Mo ve tena mizotra tsakany sandiavana zany, tena tsapa ve le mangarahara amin'izao fotoana zao, tena mipetraka ve le juste. Zay karohana sy tadiavina isan'andro isan'andro io. Raha mbola tsy voasoroko zany ary raha misy zany ka mitaja fotsiny ny senisy ny ACC de ny crédibilité an'izy ireo fotsiny mihitsy no manahirana anatin'izao raharaha zao. De saorana ny namana teknisianina nandefa an'iny tatitra sy taratasy napitiny vakitsika zany. Manomboka zao zany tsika manara-maso tsara. Na io vary mora ketrehanareo io ary fantatra fa misy mitetitety any de mampanoratra anarana any fokotany. Aza sina tambo mihitsy na fanerena hoe zay tsy hifidy an'izao na zay mahazo an'izao tsy maintsy mifidy an'izao. Aza sina an'izany. Fantatra nenareo fa efa tena aloam-bahoaka de miketriketrika plan maro nareo. Tonga hatrany amin'le fampiasana ny olona ty mifantatra daholo zany. Aiza ny trano ivorianareo? Misy distrika mbola tsy ho teneny koa. Iza ny olona miketrika miaraka anareo amin'izany? Fa tenentsika amin'ny fotoana rehetra fa na ho aiza eo nareo, na ho aiza na iodikodin'inona na ampiasa ny tetikady sy ny paikady rehetrarehetra, amoaka karazarazan'olona rehetrarehetra efa nangina tany amin'ny toerana misy azy, tsy mipasy zany. Taovy madio fotsiny lalao fa zay matony niditra vonina koa hiatrika anareo eny amin'ny terrain rehetrarehetra eny. Eny ary efa eto akaiky eto raha mato Rabe Milolohanitra naiza nahitana azy nandritry ny tolona rehetra teto amin'ny firenena, indrindra ho amin'ny famerenana ny tany-tandalana, ny fiarovana ny demokrasia sy ny fahalalana. Mbola mijoro izy ary de ao anatin'ny lisitra firaisan-kina boribory tamin'ny fahenina miaraka ny député Bokos Totsoa Andriamampandry, dokotera Miarisoa ary Ravolana zany. Miarabanao raha mato Rabe Milolo. Miarabanao Faniry de mbola ombako manana ny fiarabana izay efa natolotra ny tompona andraikitra eto amin'ny fandaharana sy ny teknisianina rehetra. Eto de mamela Faniry ianao hitodika manokana amin'ny neny Lalora Valomanana izay tsingeritaona naterahany androany. Ka eto de mirary soa ho anao neny Lalora Valomanana ary maniry no alava velona anao eo ambany fitantanan'Andriamanitra sy ny fitariany ka de mirary soa indrindra. Eny ary iza moa tsy malala ny de ataoko hoe tonga de zay Rabe Milolo anarana mihitsy zany. Iza moa tsy malala ny Madame Rabe Milolo, ny zanaka Ambohimanarina rehetra zany teo amin'izay resaka ajotolona ho an'ny tanindrazan'izay ary eo anoloana hatrany amin'ny zavatra rehetra zay natao. Mitovy anay mihitsy zay zany tsy mba miafikafina any arina, lolaharana hatrany amin'ny tolona zay atao. Aty amin'ny micro lolaharana, eny akanja lolaharana miatrika. Zany ny atao hoe olona mpitolona fa tsy rehefa tonga amin'ny fifidianana de mody atsotsoana kely indray ny sasany zany de asaina mamakimaky fanambarana kely raha ohatra ka hoe izay zany le ahazona an'le zavajavatra kely any ambadimbadika any. Hitrikitriako foana ho azy zany satria fantako niketrika mandeha any ambadika any fa ho avy ny fotoana iresahantsika an'izay fa tonga de hiteny Rabe Milolo fokotany aiza moa no misy anao, inona ny antony risika anao zany hiditra ao anatin'ny lisitra firaisan-kina amin'ny te fifidianana te? Misaotra Faniry. Ny toerana misy anao moa de fokotanina Ambodivonikely Ambohimanarina firaisana fahaenina. Ny antony namparisika ana hiditra ao anatin'ny firaisan-kina ary eto aloha de avahako tsara fa nisy antony Andriamatoa député ary isaorana azy manokana matoa
nandaniny tena sy ny vidiny tena tao anatin'ny mara ho amin'izany toerana izany ary de isaorana manokana azy ny vatokisany ny antony ndraiky io za amin'ny hoe naninona nohiditra anatin'ny firaisan-kina sy nanaiky niditra atao anatin'ny firaisan-kina de efa voalazanao teo faniry fa isika de tao anatin'ny tolona foana nanomboka tamin'ny androny Tikarivo be ny tanàny Dadaravaalomanana teo foana tsika 91 teo tsika ny 2009 zay tena nitondrantsika amin'ny mafy ary tena nisamborana tsika nantsahana tsika tao anatin'izany tolona izany teo foana tsika hatramin'izao ary eto de tena itsiko hoe ny fitiava-tanindrazana tompoko no ny baiko tamin'izany fotoana zany ary ny fahatsapanao fa tena latsaka katerena ny firenena malagasy ary tena ombany vaovao amin'ny mpanjanaka amin'ny endrony vaovao ka de tsy nyrofo ianao ho hita teny foana namana teny foana tsika fampitatana teny foana hatramin'izao de mbola eto ihany tsika de mbola isaorana an'Andriamanitra izany zavatra izany antony iray na ny ekena le andraikitra fa tena mafy le andraikitra kanefa de ny ekena mpitiavana satria mila reny mila reny tsy miemotra amin'ny zavatra mafy rehetra ny firenena malagasy eto de teneniko faniry fa tena ho anahy rem-pianakaviana toerana misy anao amin'ny fokotany de tena atao hoe faritra iva ary tena miray tena mitakosina amin'ny vahoaka izahay eny amin'ny toerana misy anay ary afantaranao inona mararo ny vahoaka de tena eto de tena lazaiko aminay fa teny efa mararo ny vahoaka sahirana amin'ny vahoaka ary ny anina hoan'ny androany ary tsy misy fa rapitsy mitady ny anina hoandroany zany rapitsy mitraina aloha de rapitsy mahita zay vao mandoa an'iny tena mampalahelo ny vahoaka ka eto amin'ny marem-pianakaviana de te hiteny anafatra atsika rem-pianakaviana rehetra manerana Madagasikara hoe rem-pianakaviana tsika ao amintsika ny tena ahitana mafy rehetrarehetra ary tsika no mizaka amin'ny mafy rehetra ka eto de te hanafatra hoe ahirato ny masontsika rem-pianakaviana manana taranaka tsika aoka hijery lavitra fa ny olona tsy mana-taranaka ny mbola mininikipy amin'izao zava-misy zao ka mbola hoe hitodika amin'izao fitondram-panjakana zao satria de tena efa mafy ary mafy nampitirana vahoaka malagasy ary tena efa tsy ho zaka amin'ny be sy ny maro intsony le izy ka eto de manentana atsika tena nijereva lavitra tompoko raha misy ny fanomezana zay zavatra kely ny vary tosika sy ny vary 5 kilao zay zaraina aminareo raiso tompoko raiso fa volam-panjakana reny ary volantsika ihany reny kanefa kosa aza atakalo an'izany ny zavatra eritreretin'ny sainao ampiova ny tikatra fiainam-pirenena sy ny fiainantsika eto Madagasikara ty zay efa tena latsaka katerena ho iaho ka de zay ny azoko tenenina amin'izay lafiny anankiray zay na izany na tsy zany koatrany hoe rem-pianakaviana resy lahatra atao anatin'ny vondrana politika firaisan-kina Rabe Milolo Antitra misy antoko maromaro mivondrona mino fa anisan'ny nandray ny afatra ihany koa ianao ny hoe maninona no mivondrona fa tsy mandeha rery ao anatin'izao tolona zao eny faniry mivondrona fa tsy mandeha rery satria ny tolona ny matimatesana tamin'ny C11 mampatsiahy kely fotsiny tamin'izany fotoana zany niraisana ny tolona nadonona daholo ny ampopo rehetra zay tao anatin'ireo candidat tao anatin'ireo atoko politika ireo de matory ireo 5 ireo no mivondrona ny atoko APM tsara tahafina ny TIM ny prositeny ny ASVM matory ireo ny tavela de zay ny sitrapon'Andriamanitra za resy lahatra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ary ireo de firaisan-kina tsy maintsy atambatra satria mbola tsy tapitra ny tolona tompoko ary mbola mitoy ny tolona ka ireo de tsy maintsy mampiseho ny firaisan-kina ary izahay ao anatin'ny firaisan-kina tompoko de tena mifanaraka tsara ary mifanome toromarika ary mifanaja tanteraka izahay ka de entinay firaisan-kina miaraka amin'izao fanovana ny zavatra efa tsy mety eto amin'ny firenena izao ary iraisanay zany ary ataonay rehetra mpitiavana tompoko mety manitikitika atsika zao ny amin'ny zava-misy ny ambomanarina samy hafa teny efa nireny ty resaka teo ihany moa zany ny député Totsofa te hiteny fotsiny ahako amin'ny madame Rabe Milolo zany ny zava-misy amin'ny akapobeany misy vaovao any faly ihany fa rehefa aveo alefatsika le izy faly rehefa aveo satria misy fihetsiketsehana moa zany eny akatso eny dia tafiditra ao anatin'ny faritry ny université zany ny zandary amin'izao fotoana izao tamin'le fifandonana teo de raha ny fantatra de hoe ny zandary naratra de tafiditra ao anatin'ny faritry ny université zany ny zandary raha ny vaovao zany mety ho avoaka amin'ny faly eo rehefa aveo le izy fa te hiteny fotsiny alohan'ny hidirantsika an'izay ny asary anisan'izany nametraka goavambe ny endriky n'lay tena hoe fandrosoana
tadiavina ambomanarina sy hoe fanakekezana vahoaka izay ihany koa zany ny solombavam-boaka totsoa eny tompoka izay indrindra ary antony tena naparisika ny tena iray lisitra aminy satria izy tompoko a na mbola tsy teo amin'ny toerana mahasolombavambahoaka azy ara de efa maro a ny asa soa nataony teny aminay indrindra teny amin'ny teny an-tanimbary zay tsy fampin'ny rano a sy ny fatsetsehman'ny kanal manondraka ny tanimbary any zay noraisina andraikitra foana matetika ary ny alany vola tany aposiny a nanakarama olona manadio an'ireny tsikafo na silakan-drano ireny manaraka izany a izy tonga teo amin'ny toerany de vao maika ny tomba andromanalina ny asa sosialy izay nandraketan'izany ray aman-dreny zany satria hita teo foana ninina nampahorony vahoaka teny a nytaraina ny vahoaka taminy a de nataony ampitiavana izany ary eto a de te hanafatra kely an'le olany teny a tamin'ny afako malo hoe tsy asan'ny solombavam-bahoaka ny fotodrafitrasa eny tena manaiky tokoa hoe tsy asan'ny solombavam-bahoaka tompoka ny fotodrafitrasa ny asan'ny solombavam-bahoaka de mission telo ihany a mamola vola lalàna eny teny meram-pirenena manara-maso mmpanatanteraka ary nisolo tena ny vahoaka eny amin'ny anteny meram-pirenena kanefa kosa noho ny fahatsapan'Andriamatoa député Todsoa eny amin'ny boriboritany fahaenina fa tsy nanao le mpanatanteraka ny fitaraina ny vahoaka nefa teny famisesilany a de noraisy ny ampitiavana tompoko ny fanaovana an'izany rehetrarehetra izany ka ito de te ampatsiahinao namana fa itsipony sy mifiniavany ary mivola tany aposy ny tompoko ny navoakany a noho ny fitsinjovana ny vahoaka nambomanarina izay tsy maintsy misy mitaraina amin'ny foana raha mbola andro ny andro raha mbola andro ny alina resaka rano tsy ampy ny atanimbary ny fahatsetsemana amin'ny tsikafona ny tsy fahampiny ny fampianarana sy ny rehetrarehetra zany rehefa mety asa sosialy zany a eny amin'ny faribohatra ambomanarina ary antony mbola nanaova vahoaka eto de apetrako fa ny vahoaka mbola nanao antsoavy tena nanao antsoavy hoe mbola ilaina zany olona zany a eo amin'ny faribohatra ambomanarina eny ary de zava-dehibe tokoa izay teny avy any amin'ny ramatoa rabe milolo izay inona ary no afatra avy aminao a ho an'ny vahoaka malagasy a zay anindrina mandrakariva ny vondrona politika firaisakiny indrindra efa nyteny ihany eny ao teo reny mpianakaviana fa ho an'ireo zany a reny mpianakaviana ihany koa zany ao anatin'ny vondrona firaisakina zay mirotsaka ho fidiana zay namanao manerina Madagasikara eny faniry eto zany de te ametraka afatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra hoe mbola tsy vita ny tolona ary mbola mitoy ny tolona ataotsika ary eto detra kiondalana tsy azotsika idivirana sanaovantsika fahadisoana ho an'ny fanovana eto de miteny hoe fanovana ny fiainam-pirenena fa tsy ny fanovana ny tantaram-pirenena raka ny filazany sasany akory fiainam-pirenena novatsika tompoko fa tsy ny tantaran'ny firenetsika de eto de manentana atsika indrindra ho atsika maromaro sika ny renim-pianakaviana kandida ao anatin'izao firaisakina izao eto de te hiteny hoe natoy isika natambatra ato anasan'ny firaisakina de tena firaisakina tokoa ary aoka isika hanaja n'izay firaisakina izay ary aoka isika hanaja ny discipline de parti tsirairay avy zay nisy atsika satria eto de te ametraka hoe aoka ny fitiava-tandrazana ny baiko atsika fa tsy ny fitiava-tsezana ny fitiavana fahefana satria tena misy am'ireo namatsika zany a eto de te amperitreritra kely ireo namatsika zay natoritory a de mifoaziny reto olona atao aminao ran'izay reto a de viraviraina kely vola kely a izay tsy mahavita amam-bolana atsika akory ore olona jereo ny taranaka jereo ny tanindrazana fa aza matimatim-bola kely raha misy le vola raiso fa ny fanahanao ny fanahanao a aza midina asantaina vola satria na mampamadika tanindrazana ianao ary mpamadika ny taranako ary amanontolo ary manapotika ny fiainan'ny taranako ary amanontolo a sy ny fiainam-pirenena ary te ametraka hoe ho atsika timma afatra tena mitokany ty ho atsika ampikatroka timma mihitsy hoe ataovy ny firaisakina atsika aza manaiky rebiribeny olona isika ohatran'izay misy mitranga araky ny voalazany namana faniry teo a any amin'ny boriboritany sasany ary efa misy koa any amin'ny boriboritany zay misy anay a fa mbola hitanay eo ihany moa fitoan'le izy fa de eto te ametraka hoe aiza le firaisakina atsika aiza ny fanarahantsika ny discipline de parti atsika aza viravirain'ny olona isika fa teo foany tsika hatramin'izay a ataoko ngamba fa tena eritreritrinareo hoe aza potehana le firenena fa raha adinina aminao zany raha adinina aminao ary ny taranako voalohany ijinjan'izay zavatra zay ka de aoka isika mba eritreritra re olona ary afatra farany ity a ho an'ny vahoaka malagasy fotoana izao fotoana hitsanganatsika ary tena fotoana farany hitsanganatsika fahatongavatsainantsika satria etiny tena kiondalana tsy azotsika hidivirana toy ny tolona tompoka ary mbola mitoy ary tena toy ny tolona ty ataotsika ety a ko aza miraviravy tanana tompoka ary de alahoery a
andao isika hiaraka anova ny fiainam-pirenentsika sy ny fiainantsika rehetrarehetra. Sotra tompoko. Tena mahafinaritra be le fanio-kevitra sy ny fahasahiny rahabe milolo miaraka amintsika ary tena hoe tena tia tanindrazana. Misy mifanoratra amiko eto zany de tena hoe isaoro mihitsy izy faniry ka marika izany fisaorana zany de tena raiso ny tanany ho hitanay de andray ny tanany rahabe milolo mihitsy eto aiza ry zalahy ny sary. Tena mahafinaritra zany rahabe milolo zany a izay akio distrika Nambohidratrimo de manana vavy tokana mitovy aminao fa raha malala ranjato ary velo zay zany no vavy-tokana eo miofana izy amin'izao fotoana zao zany ao mikalotaonao de kopakopa tanana ho amin'ny madamy Fara zay vavy-tokany ny firaisankina Ambohidratrimo zay miaraka amintsika moa izy de isaorana makasitraka betsaka amin'ny madamy rahabe milolo zany miaraka tamintsika manaraka indray mbola ho avy eto. De eto faniry anararota kely anao kokoa anankiroa fotsiny kokoa ny namana tatifina zay mpiatroka timy mefatra am'izay niaraka tamintsika teny Akianja teny marary izy amin'izao fotoana zao any amin'ny klinika de mirary fahasalamana ao anazy ary kokoa farany tena farany ho an'ny mademoiselle Sylvia zay tena tanagavanan'ny député Andriamampandry Toditsoa zay miaraka amin'ny andro de atsonona alina atsonona atondraka de eto de mametraka ny veloma finaritra ho anareo rehetra ato amin'ny plateau sy ny teknisianina so an'ny malagasy mpiray tandrazana rehetra de makasitraka indrindra tompoko. Dao rafaly ny zava-misy any akato zany de avoakatsika ary ny sary aloha vetivety faly satria moa zany de tafiditra amin'ny faritry ny université misaotra betsaka madame rahabe milolo tsika tafiditra anatin'ny faritra ny université zany mpitandro ny filaminana maraina teo nisy ny fifandonana mazava ho azy tsika manaja foana zany ny fenitry ny asa zany tsy atsika ny sary fa ny namana amina gazety mpiseho isan'andro tia tanindrazana de ajaitsika tsara mihitsiny zany apetraka ao amin'ny famoahatsara zay avoakatsika zany de mafimafy le fifandonana teo zany ty tety ambany ty zany tety amin'ny arean'ny 119 zay nahitana zay faharatrana mpitandro ny filaminana izay zany io maraina io nahitana an'izany mafimafy le fifandoma hatramin'ny omaly misy torabato sesitany ny mpianatra moa zany de mitaky ny vatsym-pianarana mitaky ihany koa ny fanondrotana ny vatsym-pianarana ny azona connexion tsara ny resaka rano sy ny sisa maromaro ny zavatra takin'izy ireo anatin'izay ihany koa ny kojakoja na ny équipement maraparanatsika ny sary betsaka ny fandaharam-potoana nireo kandida zany ho an'ny firaisankina amin'ity faran'ny herinandro ity fa eto nanaova kopakopa-tanana ny namana Mami Claver sy maro any Morondava any ny namana Ratsimbazava Jean sy ny ekipa ihany koa zany any Mahabo any maromaro no anaovantsika an'izay kopakopa-tanana izay ry vaillant zany efa niteneniny vontsy teto omaly dia anaovantsika kopakopa-tanana any mifaritra rehetrarehetra miasa daholo ny akama any Mananjary misy daholo zany ny député Brunel ny Kongo any de anaovantsika kopakopa-tanana ihany koa ny rem-pianakaviana na de tsy mirotsaka amin'ny alalan'ny firaisankina ry izy fa amin'ny alalan'ny tsy miankina dia ineny Christine Razana Mahasoa de anaova kopakopa-tanana izy satria any ambosiny misitra ny misy anazy de miona ny vahoaka marobe any izy de tolorantsika fakahirezany mbola ao anatin'ny ady daholo tsika rehetrarehetra naiza na avaiza rehefa tonga saina de fa zava-dehibe amintsika anao an'izay ady ho famerenina ny tandalana sy ho fiarovana ny Madagasikara izay amaranantsika ny fandarantsika iverina eto indray tsika amin'ny herinandro iny ary rehefa fiomanana zany ho amin'ny fampelezan-kevitra hanomboka amin'ny larobia fa ny faran'ny herinandro aloha de mirary soa antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana ary izay hiasika izany any amin'ny toerana maro samihafa any isika zay niona taminay ihany koa de anaovana kopakopa-tanana mbola iaontsika satria tena marobe nireo toerana zay alalovantsika ionantsika isan'andro ary rehefa avy eo ary tsika de mbola iona indray de efa miomantsika ry zalahy any amin'le toerana zay fifanomezantsika zany fa afinaritra indray ny fionana ny masoandro mody ny mampalahelo moa zany fa de tsy maintsy isy ny fionana mahafinaritra rehefa afaka ora vitsivitsy izany eny ary ity afatra avy amin'ny mpandrindra nasionaly ny antoko Madagasikara antokotiko Madagasikara ity raha kotondrina Jean-Claude Roger no amaranantsika azy ho an'ny mpikatroko ny antokotiko Madagasikara rehetra ny mpikatroko ny antokotiko Madagasikara rehetra no hanomezana ity afatra ity de misaotra ny namana teknisianina Tarihan Faldramanarivo ny namana any ambony andra Jean-Claude Radany ny ao amin'ny radio Mada zay miara-manonja antsika ianareo tompon'andraikitra ny ABS any amin'ny faritra rehetra misaotra tompoko.
manoloana ny fifidianana solombavambahoaka zay ho tanterahana amin'ny 720 ny volana mai ho avy zao a dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao a taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Koa ny fanapahan-kevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay. Dia zay toromarika zay nomena an'ireo tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ihany.